fiomanana ho amin'ny fanatotosana ny andian'ny fahatelo amin'le hetsika atao hoe salon de la recherche au service de l'économie et de l'emploi. Izy io zany a dia hetsika iarahany université d'Antananarivo ny fivondrona mpandraraha malagasy ny groupement des entreprises de Madagascar GEM ary eo ambany fiahin'ny bureau international du travail. Zay zany le zavatra natao teto ka nandray ny mpandraraha zany zay androany anazavazavana azy ohatrany hoe réunion d'information zany hoe inona nisy eo amin'ny 20 sy 21 octobre ho avy zao ety amin'ny esplanade Ankatso. Io zany dia hetsika ifanantonan'ny tontolon'ny mpikaroka sy ny tontolon'ny mpandraraha. Rehefa miaraka ny tontolon'ny mpikaroka sy ny tontolon'ny mpandraraha dia misy le fiaraha-miasa ataontsika hoe partenariat, ary rehefa misy ny partenariat dia tonga ny fampananana asa, ary izay fampananana asa izay no antony idiran'ny bureau international du travail satria misy resaka fampananana asa. Zay no tena votoatiny zany le atao hoe salon de la recherche mba ametrahantsika asa ho an'ny tanora indrindrindrindra. Zay no tena antony le hetsika zany. Tsy midika akory zany hoe rehefa anao le salon de la recherche dia voray daholo ny tanora rehetra omena asa daholo, fa dingana zany no ataontsika ahafahantsika fanatao le tontolo io dia amin'izay koa le tanora koa mba ohatrany mba incité koa izy mba hamorona ny asany nasinao dia zay zany mba ohatrany hoe mba dingana ataon'ny université amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny andiany voalohany tamin'ny 3 et 4 juillet 2014 zany dia nangataka indray zay hanao an'le andiany faharoa tamin'ny 15 et 16 octobre dia hozy izy ny BIT hoe ataovy aloha ny évaluation ny tombanezaka hoe nanahoana le fiatraikany tamin'le andiany voalohany dia tsara le vokatra satria nisy recrutement, nisy fangalana olona hiasa, nisy famoronana asa, création d'emploi, dia nafalin'ny BIT zay dia zay no nahatonga azy nanao ny andiana faharoa. Rehefa vita indray ny andiana faharoa tamin'ny 2015 dia natao indray ny tombanezaka zany dia nahafaly indray le izy dia natao indray nangataka zay hoe mba hanao ny andiany fahatelo indray amin'ity taona ity, ary nangataka zay ary taminy hoe mba atao ina moa zany rafitra maharitra le izy, institutionnalisation mihitsy an'le hetsika zany. Dia somary efa nisy fanekenikely ihany aloha tamin'izay dia porofon'izany zany zao manohana ny indray izy amin'ity andiany fahatelo ity dia engany mbola hanohana ny koa izy amin'ny andiany manaraka. Zay le izy fa dia zay mifandrinaka zay zany mba dingana kely mba azonay omena ny tanora, tsy midika araka ny teninao hoe ahazo asa daholo ny tanora rehetra rehefa avy eo, fa dia manao ny dingana io aloha dia sy mba manambitana dia mba mahazo asa, mba mahazo misy moa zany ny tanora efa manana projet mivany azony atsoa ihany koa. Izay indrindra izy stand zany amin'io salon de la recherche io izy stand ho an'ny mpikaroka, izy stand ho an'ny mpandraraha. Raha ohatra izy zany ka hoe manana projet izy zany, manana produit de recherche ary izy dia tsara fa dia tonga fa soa arabaina soa fa dia ampiseho an'le izy ka raha misy mpandraraha intéressé amin'le izy dia fa maika tsara. Nanomboka tamin'ny 21 septembre zay dia nanao le mise en ligne sur Facebook zany amin'le hoe hetsika hoe fenêtre sur la science. Io fandarana io zany dia ampahafantaran'ny mpikaroka ny voka-pikarohany sy ny fomba fanaovany azy koa raha tena ilainy zany. Dia rehefa avy eo zany ny mpandraraha mahafantatra hoe raha mitady zavatra ohatr'izao zay dia mpikaroka zao zany no ilainay satria efa hitany amin'ny Facebook zany le hoe fenêtre sur la science. Zay zany no tena zava-dehibe amin'ity andiany fahatelo ity. Zavatra anankiray faharoa koa dia isy moa zany le hoe concours na meilleur prototype satria izy prototype aseho an'le mpikaroka zany. Dia izy koa concours na meilleur chercheur, dia izy koa concours azahoana an'le hoe entreprise championne
io entreprise championne io zany nieritreretana azy orinasa zay manana asa mety afaka eritreretina hoe anome asa bitsaka manao recrutement bitsaka zany anome fampananana asa bitsaka koa ary indrindra afaka mety afaka anampy ny mpikaroka zay zany ohatrany hoe critère ijerevana le hoe entreprise championne dia izy comité de sélection zany amin'io hoe ijery hoe iza no atao iza ny lany omena loka am'le fifaninanana masina zay ngamba raha azo bangona le zavatra atao am'le salon de la recherche.